ao anatin'ny vanim-potoana feno fisavoritana miova aikana izao tontolo izao, ady aretina horohorontany fampitehina ara-panahy ary fanontaniana maro no mameno ny sain'olombelona. Saingy efa voalazan'ny baiboly mialoha izany rehetra izany. Misy afatra miafina ao anatin'ny faminaniana, afatra manambara ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy. Inona marina no mitranga eto amin'izao tontolo izao? Aiza no hitondra ny tantarahantsika ary iza no ambadika ireo zavatra mitranga ireo? Silo fandaharana manazava faminaniana, manadiady ny zava misy amin'ny mason'ny soratra masina. Eto ianao no ahita ny fifandraisan'ny vaovao sy ny faminaniana, ny fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra ary ny fanantenana ho an'izao tontolo very izao. Silo miomana satria velona ny faminaniana ary efa mitranga eo masontsika ny zavatra nambaran'ny baiboly. Silo fandaharana manazava faminaniana eto amin'ny Hope Radio. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana androany indray rehefa avy elaela tsy mifankahitsika. Miaraba ihany koa ny namana izay miaraka misala eto. Tiana, miarabanao Tiana? Miaraba raha za, miaraba ny mpanaraka rehetra. Ya, efa ray volana tokoa zay tsika no tsy mifankahita. Taoriana nanaovantsika ny fandarana farany. Amin'ity anio ity sika dia resaka zavatra izay mahaliana anankiray satria misy zavanitranga izay tsisy tsy nahalala azy manerana izao tontolo izao, dia tsy ninona izany fa ny fahadimampolo sy roanjato taona ny firenena Amerikanina. Zava-dehibe zany satria ny firenena matanjaka eran'izao tontolo izao no mankalaza izany, ary samy nahita ny zavatra nitranga avy any lavitra any zany. Isika rehetra nanahoana izy zany, inona mety fiantraikan'izay amin'ny fiainantsika tsirairay avy? Inona ny fiantraikan'izay amin'izao tontolo izao? Misy ve araka ny faminaniana ihany koa, misy ve ny fiantraikan'izany? Ho hitantsika eo fa andeha ho jerevantsika, nanao jerin-tsodika kely tsika zany hoe fa oviana moa zany nanomboka le izy tokoa raha ohatra ka fahadimampolo sy roanjato taona izy. Mazava ho azy fa raha manao matematika kely tsika dia 700 sy 700 zany no nanomboka ny fahaleovantena izany firenena Amerikana izany. Andeha raha nan-tantara, misy fampisehoana kely eto ity ho zaraiko amintsika miangavanareo mba hanaraka ihany koa zany. Hitantsika tsara izy ity. Ya, mazava tsara. Andeha ho jerevantsika inona moa zany ny atoan'ny natsotsika hoe firenena Amerikanina amin'izao ahitantsika amin'izao lafiny amin'izay mankalaza ny fahadimampolo sy roanjato zao zany. Izy io zany dia vokatry ny fanenjehana izay niatra tamin'ireo mpino tany aloha be tany tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo, ataontsika hoe fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo zany tany Angletera. Nisy tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo zany sy ny fiandohan'ny fahafito ambin'ny folo, dia maro ny kristiana tany Angletera no tsy navela hivavaka araky ny fiainam-fieritreretana, zany hoe tsisy fahafahana ara-pivavahana, fa ny fiangonan'ny Angletera ihany ny fiangonana eken'ny lalàna, ary izay tsy manaiky ny zavatra ataon'io ny fampianarana sy ny fomba fanaony dia manino sazy ara-bola miadra ary mety ho very asa mihitsy raha zany zavatra nisy tamin'izany. Mazava ho azy fa tamin'izany niaraka ny atao hoe fivavahana sy ny fanjakana, zany hoe fifangaroan'ny fivavahana sy ny fanjakana zany tamin'izany fotoana zany, ka dia mafy tamin'ireto vahoaka kristianina reto no nahazo tamin'izany. Ka vokatr' zany dia nisy atokon'olona izay nametraka samy nandinika zany tamin'ny any misy azy avy any, dia nisy atokon'olona anankiroa, dia nisy ny ataontsika hoe separatista na ireo izay hoe hisaraka zany. Izay zany ny atoko anankiray, fa nisy koa ny atoko anankiray izay mbola resantsika moa rehefa avy eo izy, fa
nisy aloha nisy hoe separatiste. Inona separatiste? Ny separatiste dia vondron'olona antsoina arak'izay hoe separatiste zay naniry anompon'Andriamanitra araky ny voalaza amin'ny Baiboly, zay tena voalaza amin'ny Baiboly, tsisy fanovana. Fa tena hoe zao ny voalazany dia zay na raha. Nino izy ireo fa tokony saraka ny fiangonan'ny Angletera satria maritra amin'ireo fampianarana sy ny fomba fanaony zany tsy fanaraka tamin'ny soratra masina. Zay no mahatonga hoe andehantsika hisaraka fa andehantsika hanorona fiangonana antsika mihitsy fa tsika te hivavaka araka ny fomba tena izy voalaza amin'ny Baiboly ary hamaky ny Baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany sy hifampizara izay finoana azo tao anatin'izany. Zay zany mahatonga ny anarana hoe separatiste. Misy separe amin'ny tena fiangonana. Separe na hoe misaraka. Ireo zay misaraka zany. Ary ny an'zareo zany dia Baiboly no fitsipika. Zay ny azy. Baiboly no fitsipika. Ary mazava ho azy fa niezaka ny hiala tamin'ny fiangonan'ny Angletera izy zany tamin'izany fotoana izany. Izy dia manana ny tika hoe fandraisan-dahatra n'izany amin'ny alalan'ny voalazan'ny Baiboly zany ka dia nanaraka an'izay zany. Zay zany izy. Ka zao. Tsatsatsatra kely namana zany zany mba mitsolo tenandreo mpiaino hoe mahafinaritra zany na dia hoe misy aza le hoe fanerena ara-pivavahana, misy foana le vondron'olona zay tena entin'ny finiavana te hafantatra ny marina, ka rehefa hitany hoe tsy mifanaraka amin'ny ara-Baiboly tia, tsy mampanina azy mihitsy ny tonga dia miala ao anatin'ireny vondrona atao hoe populaire reny, ohatrany hoe fiangonan'ny fanjakana sisy. Mahafinaritra miheno an'izany hoe efa ohatran'izay hatramin'ny taloha. Marina mihitsy zany ary arak'izany tao an-jato faina ambin'ny folo fahito ambin'ny folo dia nisy ho efa natsapa fa mizatra tsy marina nampianarina ny fiangonan'ny Angletera. Manohitra amin'izay voalaza amin'ny Baiboly ka dia hoe andehantsika hijoro amin'ny tena izy ka tsy mampaninona na dia hisintaka ary sika. Zay mihitsy le izy. Ary zay moa zany ny atomboan'ny fifanoherana. Fifanoherana amin'ny zavatra izay voalaza. Amin'ny teny frantsay dia inona ny dikan'izay manohitra. Fifanoherana izay. Protesté zany na hoe protesté, zay le protesté na hoe manohitra. Ary zay ny avian'ireo protestanta. Ireo izay nanohitra. Zany hoe teo zany tamin'izany fotoana izany dia efa zavaina fa niforona ny fivavahana protestanta zany hoe mpanohitra n'izay voalaza ny fiangonan'ny Angletera. misy zavatra nampikilana raha zara tsy mampanina le terme protesté io zany protestanta zany dia tena mahavariana be satria rehefa jerena ny étymologie izy dia protestaria dia le pro zany dia hoe pour isika amin'ny teny frantsay le manohana, le pro dia le testaria nefa ny dikany dia hoe vérité. Zany hoe le hoe ny olona miprotesté zany dia zao olona izay nanohitra ny zava-misy amin'ny alalan'ny hoe zay pour ny fahamarinana. Izay dia pro-ny zavatra marina ka raha ilainay dia hanohitra zay. Zany hoe tsy hoe anarana fotsiny zany le protestanta fa tena hoe aktifa mihitsy zany ao anatin'ilay izy ary nahitra be zay Tena mahafinaritra misaoranao fa zay moa mahafinaritra mahana ny olona nandalina ny zavatra tsony fa dia mazava tsara ny fanazavana araky ny voalaza teo dia hoe nampandoavina lamany izay tsy nanaraka nogadraina mihitsy ary ny aina tamin'ny orory foana sy mitahotra ny olona tamin'izany fotoana izany. Azany zany tena mampatahotra zany. Ka zao ireo olona ireo zany dia nivavaka tany amin'ny toerana miafina mivavaka. Satria manahirana satria raha tratra ianao dia migadra, tratra ianao mety ho faty mihitsy ary izy zany amin'ny kanefa zao noho izay vavaka nataon'ny zareo zay nahazo hery manokana ka nampahery ny olona sasany ihany koa mba hanaraka an'izay an'izay ka ny antombo an-dalana teny ihany izy ka rehefa nitombo izy moa zany dia efa tsy azo afenina intsony. Ary rehefa tsy azo afenina izy dia matahotra ny trafika dia inona ny atao? Mitady lalana hifindra toeran-kafa, mitady lalana amosirana. Ary zay indrindra nitarika an'ireo olon'ireo tsy aza intsony ty fa zao andehantsika hitady lalana hiala eto fa ho faty tsirairay eto sika raha zao ny fandeha. Dia lasa mifindra zareo. Mifindra anakay izy nakany Hollande. Io Leyde io zany any Hollande izy io. Any zany ny toerana izay nahitana hoe manome vanina koa ny fahalalahana ara-pivavahana. Dia mifindra nakany ireo olona zay voahentsika tany Angletera ireo zany tamin'ny taona 1609 zany no nitarihan'ny John Robinson niala tany ka nialokaloka tany Hollande zany ireo
fa taty afara koa dia nisy lasa nitsokana ka ny Suisse satria Suisse koa dia anisany nanome fahalalana momba an'izany. Maro moa ireo toerana izay nisitrihan'ireo olon'ireo zany tanina tiala mbola miafina koa na izany ara satria fanenjena tena nerana mihitsy tamin'izany fotoana izany ary raha ny tantara zany raha ny amo zany tantara ny tena alina ny tiana ianao mety mbola nampy rehefa avy eo fa misy anie zany vanim-potoana ataontsika hoe vanim-potoana ny taona maizina fahamaizinana nanjaka ny fahamaizinana zany mbola ho tonga amin'izany rehefa avy eo fa zany zavatra zany tao anatin'izany ka zao rehefa tonga tany izy ireo tanao ny raha zany mahavariana kely tsy hoe mahavariana fa zatra mahafinaritra misitona lesina an'ireto fiainan'ireto olona reto hoe nandeha nifindra monina mihitsy. Inona ny antony? Tsy mba hoe resaka ahitady fidiram-bola tsaratsara fa hoe mba anaraka amin'ny fahamarinana. Mba eritrereto ange hoe renim-pianakaviana na raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana miteny hoe andeha hifindra tsika hoaiza any amin'ny rivony kilometatra satria nahoana mba ahafahantsika miaina araka ny fahamarinana ary voalaza sotra masina. Ohatra mahafinaritra be maheno an'izany satria be dia be ny olona fomba fijeren'ny baiboly sy ny fanaran'Andriamanitra ohatrany hoe rehefa ahoana malalaka ave amin'ity weekend ity sady tsy mankary tsisy vakansa tsisy any ndao ary mba ho any am-piangonana dray zany misy mampalahelo fa zay ny fijery ho an'ireto olona reto zany tena famadika amin'izay mihitsy hoe tena hoe io le fanaranan'Andriamanitra io mihitsy ny azy ny tena hoe io no drive an'le décision rehetrarehetra. Io ny azy no mibaiko ny action rehetrarehetra. Zay mihitsy. Ary ny zavatra rehetra zay natao zany dia mifanaraka amin'izay daholo. Ohatra zay fahalalana ara-pivavahana numéro 1 tamin'ny antony natonga teo tany. Fa tany am-pandehanany teo izy ireo dia mazava ho azy fa tsy maintsy mitady vola moa iainana koa. Miasa, nanao trano, nanangana fiangonana, mbola mampitatra ny fizaran'ny finoany amin'ny olon-lafa ihany, dia mitomby ihany dia zao ireo olon'ireo tena nena tamin'ny baiboly ary izy moa dia mino an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mahay manao ny zavatra maro dia tsy araka ny eritreretin'ny saina. Ka na dia lavitra ara ny tany nisy azy tadio fa nisy fianakavian'ireo olon'ireo tsy nanaiky niaraka taminy satria zay janona eto ihany ka tsy mampaninanay mandrao ny finoanay fa aleo zay janona eto ihany fa eto mety aminay fa zay fi overena tanin'olona tsy hainay zay mbola ho any dia nanao mandram-peona an-dranomaso ny sarana tamin'izany fotoana izany satria tsy fantatra raha mbola hifankahitana tsy hifankahita tsony. Dia lasa izy ireo fa nanana finoana sy fanantenana izy ireo dia ninona manantena izy fa mbola hiaina malalaka araka ny finoana izay arahana izy ireo. Zay ny fanantenana tao aminy ary mbola nyredareda tao aminy izany. Inona ny zavatra antrany? Mbola mamahay ihany ny fanenjena satria na avy any Angletera raha izy dia mbola tonga niditra nankany Eropa ka na tonga nalasa tany tary Holandy ara zareo dia mbola tady ho hitany zareo ihany dia mbola isy analaka dia zao nisy fanapahan-kevitra lehibe tsy maintsy niraisina nivory zareo dia isika dia manana ny hoe fanantenana lehibe hoe mbola hita toerana teny hoe manana an'izany fahalalana ara-pivavahana ka samy afaka ny manao araka n'izay hitantsika efa mety zay voalazan'ny baiboly sika. Ka dia zao nisy fivirinana ataon'zareo ka zao nanapa-kevitra hoe iza ary nataontsika andao any finoantsika isika ka anaraka ny fiangonan'ny Angletera sa andao any tanindrazantsika ke tany toerana hafa azaontsika manana an'izany hoe azo antoka ny fahalalana ara-pivavahana satria zay ihany le mbola numéro 1 zay le laharana voalohany eo amin'ny safidin'ny zareo. Zao vavaka natao ihany etsy an-daniny, ny fitalaona amin'Andriamanitra natao ihany etsy an-daniny fa dia zao andao fa tapaka ny hevitra hiala hitady toerana hafitsika. Tamin'ny taona 1990 zany dia niakatra tsambo zay atao hoe Mayflower ny anaran'ny sambo io ary azontsika jerena any amin'ny internet na any amin'ny YouTube zany fa misy tantara mampihetsi-po io zavatra io zay sambo lehibe nitondra an'ireo olon'ireo Mayflower zay mino fa Andriamanitra dia taradarana azy ireo any amin'ny tany zay misy fahafahana sy fiadanana. Entsany zany namana tiana entsany zany tsy vitany hoe nifindra hoe amina rivo kilometatra maketsy osa tena hiampita kontinanta mihitsy amin'izay zany ray zao. Hiampita kontinanta ary mandeha ranomasina zay mbola tsy fantatrao fa tadio fa 90 andro mahery any izy nandalo an'izany ranomasina zany namakivaky an'izany ranomasina zany
enimpolo andro enina amby enimpolo andro izy zany teny ambony anina foana fa inona ny zavatra nitranga tena nisy ny fitafio-drivotra tafio-drivotra zay tena hoe tsy hita hoe ahoany ty fa very-hevitra very-hevitra mihitsy ary raha mahita n'ilay vidéo zay misy an'izao tarinareo dia tena nihetsi-po mihitsy satria misy olona very fanantenana hoe tsisy hevitra tsony ty fa dia aty tsika zany tratra ny tafio-drivotra dia vaky sambo aty dia zay teokoatran'izany ny aretina mamely misy aretina tena anaty sambo dia memalemy ny hery tsisy hery tsy mahavita mitsangana akory ny sasany avy ao am-pandriana ao anatin'izany ny sakafo tsy ampy eny ambony sambo ny rano fisotro tsy misy ny ankizy kely tadio nisy ankizy kely niaraka tamin'izy ireo fitsapana tsy ohatran'izany fitsapana tsy ohatr'izany kanefa dia zao nafinoany ireo olon'ireo mivavaka foany ireo olon'ireo mivavaka tamin'Andriamanitra fa dia nitain'Andriamanitra izy ireo voatahiry soamatsara ary rehefa tonga izy ireo zany dia nanorina fiainana vaovao eto zany dia ny toerana tenany Teolany zany dia natsoina hoe Plymouth Angletera Plymouth tany moa zany mialana fa natongavany ihany koa dia nataony hoe Plymouth natongavany tamin'le tany vaovao zay nandehanany zany dia nataony an'izay koa tovidy zany le anarana nindiana sy le atongavany dia tonga izy ary amin'ny andro raha izy ty satria andro ririnina efa ho atongavana zany ary fantatsika ny andro ririnina amin'izany toerana zany io moa zany dia tsy izy io tany io fa io États-Unis mbola tsy États-Unis moa ny anarany tamin'izany fa mbola tany hafa satria mbola tsy dia nisy firenena nikambana firy tao fa mbola ny port rouge ny indianina ny mbola ponina tao tamin'izany fotoana mbola tsisy hoe izavy ny firenena tao dia tonga tao izy dia nanorim-pirenena tao izy ireo mafy dia mafy ny fahatongavana mafy dia mafy fa dia zao mivavaka izy ireo mivavaka eritrereto fa tonga ianao zany hanorim-ponenana ny zavatra voalohany niatra aloha dia nisy rehefa marary teny ambony sambo no ny tonga tserahana zany fahatongavana dia ny maty tsikelikely tapitra ny atsasak'ireo an'ireo 50 maty atsasany fahoriana tsy ohatr'izany nisy aretina moa aratovivana aretina mitazo angamba ny tena namety tamin'izany fotoana zany no lasa kely any ny saiko hoe reto olona reto zany tena fantany fa danger le zavatra andehanany hoe andeha sambo zay zavatra mbola tsy ary natao tsika moa am'izao fotoana zao hoe mba jarena aloha ny review hoe firy ny accident natao an'ity sambo ty ahoana inona ny efa expérience fa ny reto olona reto zany tena hoe mbola tsy ary nataony mihitsy dia ataony le izy ary nisan'le teninao teo raha za hoe very fanantenana ny any zavatra sotomoko zany dia hoe reto olona reto raha tsy nanao an'izany izy efa very any ny fanantenana satria dia hoe miainao anatin'ilay vanim-potoana famazinana fa hitany hoe misy ampahany kely misy hazavana mitondra azy dia aleony manaraka an'io hazavana kely io toy izay mijanona tsisy problème saingy ao anatin'ny aizina zay zany le hoe ary tsika izay miaino ahoana kay mba fomba fanarahantsika ahoana ny fandraisantsika décision betsaka amintsika miteny hoe ny ary efa manome an'izay ilaiko vady aman-janako mahazo an'zao dia efa mba milamina aloha ohatrany tsy mety le izy ohatrany tsy mety amin'ny saiko mihitsy le zavatra ataony zareo fa iolo mba omeny zareo an'io reto olona reto zany mahafinaritra fa tsy mba hoe angano izy ity zany fa tena zava-nisy tena hoe izy zany tena hoe andeha na dia tsisy hoe garantie aza hoe ho velona araka ny tenenao teo hoe misy marary maty ohatrany tsisy confort raha le sarina asehonao tao amin'le parapara teo zany tsisy confort fa dia tonga dia ohatrany tafo lanitra dia zay le ary manaraka an'le fahazavana zay mihitsy ary zareo moa dia niatihatra amin'Andriamanitra mandrakariva ary nafinoana zareo fa Andriamanitra dia izy n'Andriamanitra nitarika azy ireo amin'io tany vaovao io ary zay indrindra ny tena izy ary eritrereto fa tonga izy zany vao nanorina trano tonga izy zany vao nambolimbolo kely tonga izy zany vao nanao inona ny zavatra hoany eritrereto amin'izany afrina moa zany ny anomboka hatramin'ny anao mamboly anana na mamboly katsaka vao miakatra le vokatra dia inona le hoaninao tantarany zany tantaraka tantara kanefa ary ao anatin'izany koa dia reto le olona ataontsika porozy na reto indianina reto koa tsy manaiky fa hoe reto misy fahavalo reto ny fieritretany anreto dia raikitra indray aloha niady eo raikitra niady kanefa zao
tao anatin'izany rehetra zany a de nisy indiana nanatona nitondra sakafo a ho an'izy ireo efa vonona mory zareo efa miaraka mibazy eo aza metsika volemain fa mifampitaditsika de izy hoe hitondra sakafo anareo a aza mataotra hitondra sakafo anareo a zay ny aina amreto findramonina separatiste reto tamin'izany fotoana satria lasa le tokotany reny nanome sakafo azy mandrapatonga ny vokatra namboly a vita ny vokatra misaotra an'Andriamanitra zareo fa voatay tsara ary le tany zay nitenena de tany hita fa tena navokatra tokoa tena ambolena de miloko fahata vokatra ary velom-pisaoran'Andriamanitra izy ireo a zay ny atomboan'le ataontsika hoe thanksgiving zay hatramin'izao de mbola mipetraka hatreto zay ny tena fety be aty États-Unis io fety be io amin'ny volana novambra fety be izy io nanomboka teo zany de nisy fiangonana vaovao a ary mahafinaritra zao mitombo de ahoana moa izy tsika zany hoe maty ny 50 dinany nampitombo an'io fantaina mbola malasa eritreritra zay fa zao ny zavatra anisy anefa nandeha ny fotoana nandeha ny zahatra rehetra taona vitsivitsy taty afara nisy tonga ndraiky mpifindra-monina zay le sambo misy mandeha foana sambo ndray nisy hafa ndray misy tany malalaka ary misy tany afahana petrahana ary ambolena sy ny sisa de tonga ndray le puritain zay moa izy zany le puritain zany no tonga nanaraka andreo ndray le puritain reo le atokon'olona faharoa zay tsy nakasitraka ihany koa ny fampianaran'ny fiangonan'ny Angletera tarialoha reo zay le atokoroa azy fa zao le voalohany zany a separatiste zay mosy teo le separatiste le izy voalohany atao hoe pilgrim le ana separatiste le hoe alohantsika hiala fa tsy mety amintsika ty zay ma separatiste fa ty groupe faharoa de puritain ozy izy a ny anjareo ndray de zao tsy mety mihitsy zany fampianarana zany tsy mety zany fa zao tsika tsy hialato fa aloha atao anatiny any tsika nao namboatra azy iazahantsika resena lahatra zareo a de amboarina hoe tsy zany no izy fa zao no izy zay zany le fandehan'le izy kanefa de zao rehefa mafy ny fanenjehana ihany koa de zao mitady lalana kory zareo fa mitady toerana ihany koa izy a zay misy ny fahalalana ara-pivavahana de naninona dia tonga izy eo amin'ny folo taona taty aoriana zany a de tonga ihany koa ary reto a nibetsaka kokoa ny olona ny findramonina tamin'le toerana anankiray noho nle teo aloha zay zato fotsiny sady reto zany a manana fahaizana kokoa reto amin'ny resaka asa amin'ny resaka zavatra atao amin'ny fahalalana manam-pahaizana kokoa reto zany de findry ka ireto zany a nisy toerana anankiray nifondrany zany fa tsy niaraka tamin'le tamy voalohany izy any somary fanalavitra kely izy efa eo amin'ny 70 maily eo angamba ndry zay raha tsy diso nelanelany ka nifandray moa zany mazava azy fa misy nifandraisana ana tsika sampiavy aty reto ana de samy teny anglisy na samy teny mety hoe mitovitovy teny zany samy europeana aloha zany ao moa reny hoe samy anglisy ihany ny akamarony samy europeana miteny anglisy zany daholo ihany zareo rehetra de de nandeha zany le izy de mitombo ihany zany le izy mitombo ihany le izy de eo moa zany somary mandingana zany fa reo zany no atsika hoe colonie reo zany no ataontsika hoe colonie ny anaran'reo zany colonie zany hoe le isaky le vague zany manangana colonie zany zay ngamba ny azo lazana azy de colonie iray de taty afara koa nisy tonga koa ny frantsay ohatra zao de nanana colonie izy nisy ny tonga koa ny Allemagne de manana colonie izy ohatr'zany fa le tena reto le tonga voalohany reto zany le tonga voalohany reto no tena mazava fa tena nanohitra amin'day fampianarany fiangonana zao tsara ny fandehan'izy dinganiko ny tantara nandeha foana zany satria efa nalalaka zany ny fandinena ny soratra masina de samy nandinika entre parenthèse zany le puritain sareo zany maraka maizy manam-paizana azy de izy ireo no namorona ny université any Harvard tany amin'ny 1970 angamba izy zay raha tsy diso ho hitantsika moa izy satria mila mampianatra n'lay lehibe spiritual leader zany hoe mpitarika ara-panary zareo zany hoe zao zany ny foto-kevitra etotsika dia io no kadazontsika de ampianaritsika ny ankizy ampianaritsika ny olona zao le izy de zay ny atomboan'izy zany de nampianarana ny ataontsika pastor angamba zany na ohatr'zany
satria ny asa moa tsy maintsy mitombo mitombo le izy de ohatr'izay de misy koa ny fandamiana tsy maintsy atao zany satria me mitombo le olona efa me mitombo le olona de ohatran'izay le izy dinganiko ny tantara somary anina fa tao anatin'izany rehetrehtra zany dia mazava ho azy fa nisy tsika hoe fivavahana anankiray zay nipotra mihitsy zany ary atsika moa ny teny hoe proteste tary aloha zay manohatra ary nazava ho azy fa zareo de manohitra ny fampianarany fiangonany Angletera tam'izany fiangonany Angletera mampiasa ny famarinana mba entina noerana an'le noerana an'le de mitombo de nitatra ny fanorenana satria lasa mitombo koa zany nisy fanofanana amin'ny asa ihany keo fanaovan-trano nitatra de nanorina trano nanorina fiangonana misy ny hôpitaly misy ny fitsaboana mivoatra zany de fiainany de ohatrohatr'izay ny fivelarana zany raha fitenitsika zany de ty zany misy kisary anankiray zay milaza izy hoe tamin'ny 900 niala tany Angletera reto olona reto zany io zany de hoe Scrooby Angletera izy nialana zany sambo nianotrana tamin'ny sambo nandeha nakany Holandy aloha satria any zany de nisitiana voalohany de avany tamin'ny 900 indray izy le niala tany nandeha nakany Cape Cod zany izy io zany tena marina zany le état zany de le Massachusetts ny anarany am'izao fotoana zao zany any hoany zany le nandehanany zany io zao 9 andro ny aretam-by ka tamin'ny 6 septembre 1620 zany niala tany Plymouth Angletera izy zany niondrona tsambo le Mayflower 6 septembre de 21 novembre tamin'ny taona izy vao tonga tany Cape Cod etreto fa novambra zany efa ririnina zany ao anatin'ny ririnina mihitsy zany ary normal rahabe maty satria enjana be rehefa andehany de tonga tao izy zany io 21 novambra io zany de nanao sini izy ireo io le ataontsika hoe Mayflower Compact ohatran'ny karazana contrat izy io fifanarahana hitondran'ny tena ny araky ny fitsipika sy ny lalàna zay apetraka eo amin'ity toerana vaovao ty satria raha tany tsisy lalàna moa zany de inona ozy tsika hoe anarchie zany tsy mandeha amin'ny veloana de zay fanjaka mibaroa moa zany le izy de tamin'io zany ny forona nataontsika hoe kolonia ny Plymouth zany Plymouth kolonia zany zay le filaza azy io le toerana zay nomeny zareo anarana amin'io le Cape Cod zay natokava le samy moa zany raha jerena de le impitery le toerana le Plymouth nataony zareo mipetrahany ohatrany hoe mifankahita eny andafiny Ridesniana zany ohatrohatr'izay le izy zay zany le fandehan'izy ty moa zany famitena lazay koa izy natao hoe séparatiste ny Pilgrims de io izy io fanazavana azy reo izy ireo ny atao hoe Puritains indray de tia indray izy ty tamin'ny 300 izy ny tonga tao Massachusetts Bay tao natongavana ary tamin'ny io le izy hoe tamin'ny 9 izy nanangana ny université ny Harvard zany zay anifahana andreo mpitondra vavahana trandra tamin'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany efa matanjaka zany matao afaka manao an'izany izy de atao hoe retolo reto zany vonona kokoa amin'ny zavatra maro zany satria na navatsy hoentina mandeha mangate izy de nandeha ny tantara dinganiko ny tantara rehefa mivoatra ny zavatra eto moa rehefa mivoatra de lasa misy ny problema misy ny ohatr'izao ny betsaka ny kolonia maro ny zavatra misy de zao nisy fivondronan'ireo kolonia zany tamin'izany hoe andao tsika hivondrona fa misy zavatra tokony hoe atadio fa io toerana zay ny andehanany zareo de toerana zay ny anglisy koa mbola nanjanaka azy tamin'izany fotoana zany hoe mbola tsy afaka vaoambany vaon'ny anglisy zany raha ny tena marina mazava ho azy fa tsy maintsy mbola etoetry ihany ny fanoerana sy ny anina zany ka rehefa teo zany izy de manana miaramilany moa zany zareo manana an'ireo ny resaka fanaovana ny etra sy ny karazana zany efa voapetrapetraka daolany misy tantara zay ny milaza an'izay azonareo jerena zany fa dingantsika fa lavabe zany de reo zany fa nisy maromaro nisy kolonia 13 zany mivondrona tamin'izany fotoana araky le nyteneniko teo nisy tonga de nanangana kolonia 13 de andao efa azo lazaina hoe fa ianao anoka hivoatra ho firenena zany zareo
hoe andao tsika mila manana saina atsika asika de rahana saina de io ny saina am'zareo tam'zany tamin'ny 5 a ka hatramin'ny 7 io ny saina io saina io raha zarevatsika de misy saina ny Angletera ry amin'ny zorony ambony ary lasa fa ny Angletera mbola ao ihany mbola eo ambany vahiny Angletera satria mbola mbola ambony sady mbola ambony ya le aty andiriny indray le misy tsipika fotsifotsy sy menamena ny tsipika menamena de milaza anisan'le kolonia telo amby folo angamba anisan'le tsipika ireo zay maneho anisan'le kolonia telo amby folo zany zay ny atombohany ndray firenena manomboka hita io zany a ny fiforonan'le firenena amerikanina zany avy amin'ny alalan'ireo kolonia telo amby folo ireo nyvoatra ny fandehan'ny tantara nandeha fotoana nandeha nyrehetra nisy moa ny ataontsika hoe inony ty le ao amin'ny kongresy zany a nitsangana ny kongresy satria araka laza teo efa nisy fivoarana teo amin'ny zahatra rehetra de ny fampiona ny kongresy zany tamin'izany fotoana zany a dia nahita fa tsika rangahy aloha tsika angataka fahaleovan-tena fa tsy lasy tia anina de ahoana zany de fandinika teo mifamarafara teo zao anao teo zao anao teo zao de mila mangataka teny hoe kongresy ianao zany a le solotenan'ireo kolonia tsirairay avy zay ny hevitra hoe kongresy manao solotena zany de reto ny daty tsara ho tadidiana zany ny 2 Jolay 1777 zany a de nifidy ny fahaleovan-tena ny kongresy tamin'izany fotoana zany ary nifidy ny anambara fa afaka sy miavaka amin'ny Angletera ny zanatany 17 nanomboka teo zany de nangataka tamin'ny Angletera aloha zay tsy araka aminareo tsony fa zao ny etc io moatra ny rehetrarehetra ihany be lehibe firenena nandalo an'izany io tsy vita mora io mbola fampisitony satria samy miarany tombotsoana 2 Jolay zany ny tena voalaza atao amin'ny kongresy nanao siny kongresy hoe mahaleo tena antsika androany fa zao tamin'ny 4 Jolay 1777 vao tena nambarany filoham-pirenena tamin'izany Thomas Jefferson fa ahoana izy io ny daty ny fahaleovan-tenany Amerika io zany de daty naingana hoe 1777 makaty amin'ny 1920 zay manome an'le 1900 zay rahalahy tiana mahay manao kazy zay zany ia ehatra amin'ny mariny zay zany hoe raha azoko tsara zany ty le tamin'ity fotoana 1777 ty zany de tapa-kevitra ireo vondrona taty amin'ity faritra Etazonia ty tam'izay araky ny mijery mangala-pijery kely le slide zay eto zany mbola tsy hoe nakatoavany zareo mpanjanaka aloha izy hatreto fa farisendahatra zareo ray manontolo hoe sika rehetra teo anana fahaleovan-tena ary tapa-kevitra sika am'izao fotoana zao zay ve le izy zay mihitsy ary nanomboka tamin'io moa saina de efa nivana inko zany novaina ho kitana 13 raha tsy diso de tsipika 13 zay mampiseho an'izay kolonia 13 zany hoe nivadika le kolonia zany nivadika eta zany hoe ny atombohany zany tamin'ny fahaleovan-tena dia mbola 13 ihany ny firenena mivondrona atao amin'le ataontsika hoe Etazonia zany okay de ny 3 Septambra 1779 vao nieken'ny Angletera fa hoe mahaleo tena marina Etazonia taona vitsivitsy efa 7 taona teoriana zany zay vao teoriana vao raikitra le izy ary zay natao hoe tsy vita mora le izy zany fa na de orany hoe filazana fa izay dia manana fahaleovan-tena mbola n'izany hoe fa tsy niditra araky ny tany alohatsony amin'ny matena hoe mpanjanaka azy ny anglisy taorianan'le fanasoniavana andianina fa mbola teo foana izy nazany zany ny reconnaissance zany fankatoavana mbola tsy nataony na de atao hoe fa lazaina fa mahaleo tena aza raha mazava am'izay mazava tsara ohatra mampite mo mahafinaritra foana misidina lesina hoe le faraisen-dahatra ny Etazonia zany tam'izany ohatsy Etazonia le Amerikanina tam'izany reto mpifindra-monina zareo aloha zany mila resy lahatra hoe za te olona afaka de fanaiko fa manomboka zao de te hiala eto na de mbola tsy nanaiky aza le mpanjanaka de zareo zany efa resy lahatra da hoe lesona tsara be zany hoe move ianao efa mba resy lahatra ny hoe za de efa tofoka amin'ny fiankinan-doha
tapa-kevitra ny hiala am'ty zavatra ity a na hiala am'ty vondrony ity a satria hitako hoe tia no mety. Tsy midika zany hoe amela maim-poana fotsiny le mpanjanaka le mpangeja zany fa mahafinaritra be raha aza le mandray an'le tantara satria sady mampitombo fahalalana hoe zao kay zany no tena niantomboan'ny fisian'ny fanjakana Etazonia. De ina zany niseho taorianan'izay? Ya, io moa zany niseho taorianan'izay mazava ho azy fa le kolonia zany lasa niova hoe etany anarana. De reo isika ambin'ny folo reo hitantsika reo mazava tsara fa amin'ny sisiny atsinanan'ny Etazonia daholo reo kolonia reo satria tamin'iny zareo nipetraka, tamin'iny tonga le sambo, avy any le sambo. tonga le sambo de tiny zay ny fitarana. Miditra tsikelykely za tsy mbola izy ngeda be amin'ny hafitantsika zao tamin'izany fa reo aloha ny tamin'izany. Magaga. Magaga. Reo zany de misy eta zay hitantsika am'izao zay efa ela de ela tokoa amin'ny sisiny rehetra iny. Ya, de mandeha tsika tonga amin'izay tsika amin'ny taona 1940 de io le 1500 taona ny firenena Amerikana. Alina? Mahaliana. Le izy zany ohatrany hoe niainga tamina finiavana anaraka hoe inona ny marina. Satria reto olona reto zany talohan'izy mifindra-monina le roa voalohany ozy ianao le séparatista sy le puritaine. Olona tany Europe izy de efa nifindrafindra mihitsy sy mitady toerana hoe aiza zay no afaka hivavaka marina. Aiza zay no afaka aneo iaina zany hoe tiany marina, tiany mazava. Aiza le tsilo, de manaraka an'iny tsilo iny zany zareo le fitsilovana iny zao zany zareo tonga aty de zao ndray efa tafapetraka aty de hoe de mbola tao anatin'ny fangejany anglisy ndray de mbola mitady hoe aiza ndray le fitsilovana zany. Mahafinaritra be hoe raha manaraka an'io zany ianao de tonga ho any amin'ny tena izy foana. Ya, ary zay atoko hoe mahaliana izy ity satria zao raha tena atao zany ny ataontsika famitiana zany zavatra rehetra zay de zao hoe ny firenena Amerikana zany dia vokatry ny fanoherana amin'ny fivavahan'ny fiangonan'ny Angletera, zany hoe protestant. Raha tena atao zany ny firenena Amerikana de firenena protestanta. Tany am-boalohany tiako marina zay tany am-boalohany mazava tsara angamb'izay. Ary io ngamba ny afaka mbola milaza ianao inona voalaza amin'ny baiboly sy fa aminay ina ankoatran'izay fa zay fotsiny tiako tenena hoe ny firenena Amerikana de firenena protestanta zany tany am-boalohany. Ya, mino fa mahita angambontsika zao jery kelaka antsika vetivety hoe nisy ve ny fifindra-monina, nahoana nisy ny fifindra-monina zay fiaraha-mianatra zay zany dia azo fitinina hoe ilay fiaraha-mianatra momba ny 830 andro. Ny 830 andro zany dia misy chiffre tonga de ho zaraiko aminareo koa zany anisan'ny chiffre mety enareo eto ihany koa zany hoe 42 mois na hoe 12 volana na ihany koa zany ila hoe 3 taona sy tapany. Zavatra ray ihany no ambarandreo. 830 andro zany raha tonga de convertissena fotsiny hoe divisé par 30 dia 3 ans et demi zany na hoe 3 sy tapany. Io moa zany le raha refesina amin'ilay filazany Daniel azy de hoe fetrandro ray sy fetrandro roa sy atsasaka ny fetrandro. Zay zany hoe 3 sy tapany. Fetrandro ray zany taona ray sa inona ny fetrandro? Ny fetrandro ray zany de taona ray io. Ahoana na ahafahantsika milaza an'izany? Mamaky ny Daniel toko 9 raha tsy diso mijery ny tantaran'ny Nebokadnezara zao tsika le izy le tany lasa lava ny hohany, lava ny volony, lasa ohatra ny aina ohatra ny biby izy de voalaza zany fa nipetraka tany amin'ny tany anaty ala izy, tany anatin'ny natiora nandritra ny fetrandro 7. Zany hoe nandritra ny 7 ans zany, taona zany le fetrandro. Io le hoe time sa moa izy amin'ny teny anglisy. One time sy ny dual time, zany hoe double zany, dual, duel, de avy eo misy an'le atsasany 3 sy tapany.
mitovy ihany zany le posy roanjato sy arivo andro na lay 12 volana raha isaina amin'ny fanisana calendrier jiosy zany hoe zaraina 30 ny volana ray. Ka ahoana ary ay zary la toko sy andiny milaza momba nyty hoe vondrona kely mahatoky nandeha nakany amin'ny tany tsy misy olona kanefa de Andriamanitra mihitsy no nikarakara azy de tsino zany fa apokalipsy 12:1. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 720 andro izy. Eto moa zany tsara milaza fa ny apokalipsy averina ihany dia endrika sary no betsaka ao zay le schéma zany zay moa le sémaphore nazotsika ny terme sémaphore schéma zany io zany le hoe kisary ny tena betsaka ao satria faminaniana dia amin'ny endrika kisariny amin'ny ankapobeny no ilazan'Andriamanitra azy. Andriamanitra no nisafidy an'izay hoe rehefa hanao faminaniana izy de matetika kisary no entiny ilazana an'ilay izy satria mbola tsy ary nisy nahita ilay izy. Ahoana moa no tonga de ilazan'Andriamanitra hoe zao le détail de tsy ho azo an'le olona apita hafatra après fa tsy maintsy ohatrany hoe asehony amin'ny endrika kisary aloha le izy de zay vao mora no midekriran'le izy. Ka ny sary hitantsika voalohany eto zany zao de hoe vehivavy de hitantsika ihany koa ny hoe tany efitra de efa mazava ho azy moa hoe Andriamanitra no namorona an'le toerana ho azy. Ka andeha ro jerentsika aloha hoe inona no efitra ambaran'le hoe efitra, inona ny dikan'le hoe efitra. Ny hoe efitra zany dia tsy inona fa ny contraire-ny rano. Io moa zany hoe désert. Ary hoy izy tamiko apokalipsy 7:1-11, ny rano efa hitanao ary nipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka. Tsara aloha zany nilaza fa mba ahafahantsika maneho ny hoe inona ilay tany de azavaintsika aloha inona ny rano. De isy filazana zany ara-baiboly fa ny rano sy ny tany dia thèse sy antithèse zany hoe ny baiboly nametraka fa monde anankiroa zany eto amin'ity tany ity ny monde rano de monde tany. Eto zany zao ny ao amin'ny apokalipsy 12:1 de hoe ity vehivavy ity de nakany amin'ilay tany efitra. Okay? De andeha ro jerentsika hoe inona no hevitra dikan'ilay rano de verenantsika ho azy zany ny momba ny hoe tany. Ny rano zany araka ty toko sy andiny ity de tsy inona akory fa vahoaka betsaka, firenena maro samihafa fiteny, olona bobaka be. Zay zany filazan'ny fiteny taty aoriana azy be dia be. Ka ny rano zay vahoaka betsaka, ny tany kosa de tsy inona fa lay antithèse ny rano araka ny voalazany Genesis 1:1-20 zao ohatra de hoe ary Andriamanitra nanao ny maina atao hoe tany. Lefa navahan'Andriamanitra zany ny party maina de niavaka ny party rano de niambany tany. De tam'izany hoe ny rano izy tafangony nataony hoe ranomasina ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany fa ny tany kosa ny maina de antsoina hoe tany. Hitantsika eto zany zay any amin'ny Genesis 1:20 lay clé entina midéchiffrer an'le izy fa ny maina dia tany fa ny rano kosa no antithèse an'izay. Ka raha ohatra ka vahoaka betsaka zany ny asehon'ny rano, ny tany kosa dia ny mifanohitra amin'izay toerana tsy misy olona. Zany hoe raha ohatra zany ka iverenantsika zany ity le hoe ary raha vehivavy kosa nandositra nakany an-tany efitra de zao ary ty vehivavy ty de nakany amin'ny tany tsy misy olona. Satria le rano zany de hoe olona be de be ny dikany araka ny hitantsika teo hoe vahoaka betsaka firenena samihafa fiteny. Ny hoe tany efitra kosa zany ty vehivavy ty de nakany amin'ny toerana mbola non populé, mbola tsy misy mpipetraka. Zay zany no ny baiboly ihany no milaza ny fomba entina mianatra ny baiboly.
hitantsika teo zany zao ny Genesis toko voalohany dia nampianatra antsika ny hoe iza ny rano, iza ny tany. Zao ndray zany mijerentsika hoe ary iza ndray ary le vehivavy. Manan'le hoe le vehivavy de tany amin'ny tany hevitra. Ny vehivavy de tsy maka lavitra isika ny baiboly ihany. Tsisy manao angamangama zany hoe zany vehivavy zany ve Maria ve zany? Zany vehivavy zany ve i Jezebela ve zany? Matio toko efatra amin'ny misy diso kely ty toko izay andiny ty alana tsiny tsy Matio toko efatra amby roapolo ty fa Efesiana toko fahadimy. Efesiana toko fahadimy fa tsy voova zany le slide de zao izy i Jesosy zany no resahana eto, resahan'ny mpanoratra. Ianareo lehilahy tiavany inanareo vadinareo tahaka ny tiavaniza ny fiangonana, ny tiavany Kristy ny fiangonana. Ilay vehivavy izay aseho eto amin'ity toko sy andiny ity zany de tsy ino zany fa ny fiangonana Andriamanitra. Ka nanoloran'i Kristy ny tenany hamonjy azy. Tahaka ny hoe ny tany dia maneho toerana mbola tsy misy olona, ny rano maneho firenena be dia be, vahoaka be dia be, ny vehivavy kosa dia maneho an'ilay vadin'ny Kristy. Tsy inona akory zany fa ny fiangonana. Rehefa ho avy indray Jesosy, Jaona toko 520 moa milaza an'izany. De ozy izy de ho avy indray andray anareo any amiko zay misy any toeranareo koa, ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Io moa zany raha mijery amin'ny kolotsaina jiosy isika de mahita tsara mihitsy fa zay terme hoe ho andehaka anareo any amin'ny toerana misy any amin'ny trano raiko zany, ny dikan'izany de zao ho alaiko vady, ataoko mariazy ianao. Satria ny zavatra misy manko namana raza rehefa mpifankatia ny olona anankiray fampakabady de manomana an'le trano ampidirana ny ramatoa zany ilay groom ilay lehilahy, de rehefa vita tsara zay de tonga lay raim-pianakaviany, le rain'le rangahy zany, le rafozan-dahy zany, dadan'le rangahy mijery miverifie, ao tsara, mety tsara ny trano andraisanao ny vinato vaviko, sao de manala baraka, mety tsara io, ndahana am'izay ary mandeha makan'le ramatoa. Zany kisary zany moa mazava be zany amin'ny zareo mahalala ny tantara kolotsaina jiosy, ary tsara ny fampizarantsika malagasy satria nandray hoe mamaky an'le Jaona 4:20 de matahotsy anjery fotsiny hoe aza malahelo mifonareo minoana Andriamanitra, minoana koa trano raiky misy toerana maro. Raha tsy zany de nilaza taminareo fa andeha namboatra fitoerana masonareo de lasa ohatrany tsy anjery fotsiny satria mbola kely, fa iny zany de tena tantara mihitsy iny hoe tantarana mpifankatia, efa fantatry ny jiosy rehetra zany fa rehefa hoe isy lehilahy andeha haka ny vehivavy anankiray ao any amin'ny tranony rainy, ampiakarany ho vady zay officiel. Ary zay koa no mahatonga an'ilay teny any amin'ny Matio hoe amin'ny fotoana zay aviany Jesosy izay Jesosy zany akan'ilay izy vadiny de tsy misy mahalala ny daty na ny lera afa-tsy Andriamanitra ray ihany. Io moa zany le hoe tsy misy mahalala io rehefa jerena amin'ny teny grika de tsy hoe no one knows, fa amin'ny teny grisy izy hoe no one will make known. Zany hoe tsy misy olona afaka mampahafantatra afa-tsy ilay ray na ny anjely aza tsony, satria nahoany zay le kisary anatin'le mariazy jiosy hoe ilay raim-pianakaviana, azafady le dadan'le tovolahy apakabady zany, le dadany zany no mijery hoe milamina tsara ve? Ao, mety io, ndana am'izay anao andeha maka an'ilay tovovavy vinato vaviko fa efa miandry anao izy. Io moa zany de efa fety be any an-tanàna any fa alaina fotsiny sisa le vehivavy. Iperenantsika moa zany fa manampy antsika daholo moa zany ohatrany hoe tantara fahalalana ao amin'ny kultura jiosy zany mba ahafahantsika mamaky ny baiboly miaraka amin'ny tena fahazoana tsara. Ka eto zany de hitantsika fa ny Jesosy zany no Jesosy ihany moa izy ny zanak'ondry izy ny fiangonana zany no asehon'ilay vehivavy. Ka raha iverenantsika zany lay toko sy andininy hoe ilay vehivavy nandositra nakany anefitra de raha fitinina zany atao amin'ny teny mahitsy de zao hoe ary ny fiangonana de nakany amin'ny tany tsy misy olona, ary iza no nikarakara anazy tany
Andriamanitra mihitsy no efa nanamboatra fitoerana ho azy tany mba ho velomina mandritra ny firy taona 730 andro ity fiangonan'Andriamanitra ity. Namana raza ianao zany a le nanazava tsara teo iny a momba n'ilay fiangonana le hoe olona séparatiste sy le puritain a ny mahavarina anie de zao e rehefa nikajiana ny isan'ny ny alavan'ny fotoana nijaliany reto zanak'Andriamanitra na lay vehivavy ity a dia 730 taona no fotoana nijaliany. Ary zany de tsisy hoe kisendrasendra fa efa voalaza ao amin'ny baiboly mihitsy. Nahoana moa nanandositra ramatoa lay vehivavy zany a 110 satria nenjehan'ny devoly izy. Ny mampalahelo de zao tsy mba olona hafa anie no nampiasain'ny devoly hanenjika an'ilay fiangonana mahatoky fa niditra tao anatin'ny fiangonana izy de novainy ny fomba fiainan'ny fiangonana de lasa fiangonana corrompu de lasa lay fiangonana ihany no nanenjika an'ilay fiangonana marina. Zany no zavatra notantarainao teo na raha za fiangonan'ny Angletera no nanenjika an'ireo puritain nitsoaka avy any. Zany moa zany de efa tantara nazatra ny rehetra mamaky an'izany rehefa mianatra momba ny hoe réformation kanefa am'izao miteny zao de efa manomboka isorina tsy ho hita tsony zany tantara zany satria lasa mampiariary ny zavatra tsy nety nandritran'ny nataon'ity fiangonan'ny Angletera ty na le hoe lay fiangonana universel moa izy tamin'izany fotoana zany. Angatahako ianao mba hijery kely any amin'ny Google zao moa isan'izany hoe chat GPT zany a inona voalazany chat momba an'izany hoe universel zany teny latin de fantatrao izy lay fiangonana tianao resahany. Voalaza moa voalazatsika ambenimbeny fa raha milaza an'ireny anarana fiangonana sika na anaran'olona de tsy hoe fironana anenjehana izy ireny na hoe anindraindrana fa mba ahafantarantsika hoe inona fotsiny le voalazany tantara de inona zany no tokony lesona sy tombontsika. Ka ny Apocalypse 12:13 ty zany de hoe nenjehan'ny devoly lay fiangonana de tsy maintsy niafina izy ary tsy vitany hoe nenjehana fotsiny foatran'ireny tena hoe resy reny mihitsy tsy mba hoe niady zany de nandresy nefa de le vehivavy maneho an'ilay fiangonan'Andriamanitra araka ny voalaza teo fa rehefa ataony kajy hoe firy taona ity fiangonan'Andriamanitra ty re olona mahatoky tamin'ny tenin'Andriamanitra no voatery nakany amin'ny tany tsy misy olona tendrombohitra io tany ambany tendrombohitra ny sasany zay moa hoe catacombe ny sasany de tany anaty ala sasany de any amin'ny afinafina rehetrarehetra any de hita fa nandritra ny 730 taona ary zay mihitsy nefa voalazan'ny soratra masina satria ny soratra masina de milaza fa ny indray andro ara-paminaniana dia herintaona amin'ny tena izy. Ezekiela 4:1 zany zao de milaza an'izay. Numero 4:12 de milaza an'izay hoe rehefa mandinika faminaniana de zao ny andro iray no solon'ny taona iray. Ka ity 730 andro ao amin'ny Apocalypse 12:12 ty izay milaza ny hoe fotoana nijaliana na ny afenany lay vehivavy lay fiangonana de tsy inona koa fa 730 taona. Raha ianao nianatra histoire ary tokony entana ianao mba hianatra histoire mba tsy hiverenan'ny histoire eo aminao de afantatra fa zany lay vanim-potoanan'ny fahamaizinana amin'ny teny anglisy moa hoe dark ages. Zay zany no ka oviana no nanomboka izy ty raha fitina foy ny tantara de zao nanomboka ity fanenjehana an'ilay vehivavy mahatoky an'Andriamanitra tamin'ny taona 730 sy 500. Inona moa ny zavatra nisy
Zany no fotoana nazahoan'ny evekan'ny Roma fahefana lehibe avy tao amin'ny sehatra ara-pivavahana sy ara-panjakana. Inona ny zavatra nisy fitondrana romanina zany tamin'izany fotoana zany a, tao alohan'io efa nitsipozipoza ny firenena romanina. Fantatsika tsara moa raha nianatra tantara, ho ampahafantarina koa ndray mbola tsy nahalala, fa nisy zany ny fanjakana lehibe antsoina hoe Babylone tany aloha tany. Rava io, poitra indray ny civilisation na fanjakana lehibe mediana sy persiana. De tapitra rava io, de nipoitra indray ny zareo Grika, ry Alexandre le Grand zany. De tapitra io, de nipoitra indray ny Romanina. Marinina tantara daholo ve zany tiana sa Resy tena tantara zany resahantsika zany, tsy resaka baiboly fotsiny zany a, fa tena hitanao ara-tantara. Sokafa nge ny bibliotekinao de jereo hoe ina avy reo civilisation nisy a, fa de zany mihitsy. Ary zany rehetrarehetra zany nefa raza de efa voalaza eninjato taona mialoha, ny hitantsika tamin'ny farany moa zany, tamin'ny nofiny Daniel hoe zao no zavatra fisehon'le izy. De taorianan'ity le Grika ty de isany Romanina. De voalaza n'ilay nofo koa zany tamin'izany le faminaniana fa isy fotoana itsipozipozy ty firenena ty fanjakan-dehibe Romanina ty dia lasa izarazara le izy. Ary tsy ninona akory fa niseho zany atao hoe fahahosany zany fanjakan-dehibe Romanina zany ka tamin'ny taona 8telopolo sy 500 ny hany vahaolana hitan'ny fanjakana Romanina mba hampahery azy de zao aleo ampiasaina ny hery ara-pivavahana. De nomeny nahazo sehatra tao niditra nakao amin'ny fiangonana kristianina ry zareo mpitarika zareo mpitarika ara-politika. Ka nomeny nga Clovis zay mpanjaka katolika izy ty, nomeny fahefana ny kristianina mba hitantana ny firenendehibe Romanina. Nanomboka teo zany de nanana fahefana ny kristianina katolika averina ihany fa maro de maro ny katolika ho vovonjy. Amen, tanteraka zany ary zava-marina zany. Tsy fanaratsiana ny toko-pivavahan'izaniza koa rehetra, fa na ny toko-pivavahana misy anahy koa zany de tsy mba tanteraka ry razahy satria tsy le vondrona ny zava-dehibe fa le olona isambatan'olona fifandraisana amin'Andriamanitra no ahavavonjy azy. Fa ny resahantsika eto zany de le hoe ilay rafitra nisy tamin'izany nampiasain'Andriamanitra, misy koa ny rafitra nisy nampiasain'ny fahavalo. Ka ny zavatra nisy ara-tantara de zao ity rafitra katolika tamin'izany fotoana ity zany niditra lasa i Clovis zay mpanjaka nanome fahefana ny katolika, de niraisin'ny katolika ny fahefana, de izy ny fiangonana katolika no tena nanatanteraka am'izay ny mission tsy vitan'le fanjakana, de tena namboamboariny daholo mihitsy izay manohitohitra ny fijoroan'ny firenena Romanina rehetra. Ary de misy moa za tena hoe tribal na hoe antoko lehibe anaktelo tonga de tena voafafan'ny fiangonana mihitsy niaraka tamin'ny pouvoir militaire. Anao vakitsika kely te ny fiovan'ny Clovis ao amin'ny kristianisme katolika de nanova ny Franks avy amin'ny fikambanana tsoko malalaka le Frantsa zany ho lasa fanjakana ray voalamina sy mirindra izay nandimby ny fanjakana Romanina tany andrefana io. Ny batisa nataony zany dia nazahoan'ny fankatoavana ara-pivavahana sy fanohanana avy amin'ny Romanina ary fiara-miasa maharitra teo amin'ny fiangonana latinina. Teo zany no nanamarika an'ilay hoe nanana hery zany ty ilay fiangonana ity mba haninjehana an'ilay fiangonana marina. De miverina am'le voalazanao teo raha zala izy hoe le voalazanao tany aloha hoe ilay fiangonan'ny Angletera nanenjika an'ireo zay puritain sy le séparatiste satria tany zareo fa tsy araka ny tokony hisy tadidio nefa fa ireo mpanohitra ny
fiangonandehibe tamin'izany dia antsoina hoe protestant, ny dikany hoe protestant vena ihany, ny pro dia teny latin hoe pour na hoe manohana, ny testari dia hoe testimony na hoe ny filazana ny zavatra marina, ohatra nireny hoe vavolombelona testimony, ka ny hoe protestari zany dia zao ny olona manohana ny zavatra marina ary efa hitany voaporofony mihitsy fa zay ny marina ka ndeha toerana zay zavatra diso, zay ny hevitra antsoina hoe protestant fa tsy hoe antoko fotsiny. Ary za zany dia te iantson'ny olona rehetra zay mihevitra ny tena no protestant mba tsy laza fotsiny hoe zay dia protestant fa mba antany hoe mba inona kay ny zavatra toerinao io, satria zay ny dikany hoe protestant manohitra inona ianao sa dia mba anarany fotsiny. Fa ny protestant ny joro tamin'izany sa dia zao misy fampianarana hita ao amin'ny soratra masina, tsy hitan-jareo eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zay, fa raha ny fiangonana milaza hoe à gauche ka ilay voalazan'ny baiboly à droite, dia ny protestant zany milaza hoe zay tompoko dia manohana ny marina ary zay dia hanohitra hatramin'ny farany, zany no antsoina hoe protestanta zany. Ary isika rehetra dia tokony ho protestanta daholy, rehefa mahita tsy mety tsy araka ny famarinana dia mijoro. Eo moa zany misy manitifitika kely eo hoe raha fitara ny fanajavanao zany dia efa nisy ilay fizarazarany fanjakana tare aloha hoe babiloniana ozy ianao, mediana persiana, grika, romana etc. Ireo moa zany dia fanjakana daholo reo raha ny tena marina zany. Ka eto amin'ilay fanjakana romanina ny resaka zany zao raha ny tena marina anie zany, raha hoe resaka tokony vavahana ny resahana tokony ho anakoroa ihany zany raha ny tena izy ny tena marina, satria nisy an'izany dia efa teo aloha zany zay efa niditra tamin'ny amin'ny alalan'ny Roma zany zay efa nisy hoe fangaron'ny fivavahana sy ny politika. Nisy ny olona nanohitra an'izay zany satria mizatra tsy marina izy, dia ireo le protestant nanohitra. Zay rehetra manohitra an'izay zany dia protestanta daholo ny izany izy io. Azonao raha ny tena marina zany ny anakoroa ihany na tokony vavahana, rehefa tsy mpanohitra izy dia komba. Zay rehefa mahita ny tsy mety anao dia toerinao le izy, ary inona no ampiasainao anoherana an'izy dia ny testimonina ny zavatra marina, ny zavatra efa hitanao voaporofo diso, tena zay mihitsy. Ary misaotra anao raha za am'izay satria efa vitsy zany amin'izao ny tena hoe protestanta marina, za zany tsy miteny hoe fanavaozana sy ny sisa fa zao indray le anarana dia efa anarana fotsiny sisa fa tsy hoe foto-kevitra ijoroana. Ka zay samy mba mieritreritra zany fa zay moa ny antony fandaharana ity dia hoe ampahazava ny zava-misy dia anjarantsika mandray fanapahan-kevitra janona amin'ilay anarany fotsiny ve sa mba hiaina amin'izay tena hoe izy marina. Za zany miresa lahatra fa Jesosy dia protestanta izy, satria inona nataony, nahita zavatra tsy mety izy dia notoeriny amin'ny alalan'ny famarinana ny zavatra hitany teo, ary niatra tamin'ny ainy ilay izy fa tsy problème aminy zany. Izy zany dia nitoriny marina ary dia nankalaina izy vokatra zany, noenjehana izy vokatra zany, kanefa moa ny tanan'Andriamanitra teo mandrakariva. Raha iverenantsika zany ty fianarana sady ara-tantara no ara-baiboly ity dia zao nanomboka ny taona fanenjehana ho an'ny vahoaka mahatoky tamin'ny taona 830 rehefa noraisin'ity fiangonana katolika tamin'izany ity ny fahefana avy any amin'ny ara-politika. Dia rehefa tao zany ny kajy hoe 538 830 ampiana 1260 dia ny valiny 1798. Eo zany misy zavatra, misy ireo chiffre reo zany important be io. Ilay 830 zany ilay nanomboan'ny fiangonana mpanenjika nahazo fahefana dia nataony nahita faisana daholo mantapitrisany ny olona maty tany amin'izany Huguenots, Waldensians, Révolution française moa anisan'ny fantatra hoe le Bartholomew, le massacre de Bartholomew zany anisan'ny tena
tsy hita hoe ahoana ny lazana azy fa ezahana afenina io tantara io kanefa dia sokafony biblioteka fa ao daholo be dia be ny olona nitondra faisana nandritra ny 960 taona ary indreo zay nijoro matoky dia tsy maintsy miafina aiza any amin'ny tany inona efitra any amin'ny tany tsy misy olona any araka ilay tenenina tamin'ny fanazavanao raha za dia misy ireo olona zay nifindra monina mihitsy nakany amin'ny Eropa avaratra ary tsy vitan'izany fa rehefa tapitra ilay 960 taona dia isy zavatra goavana miseho zany. Inona ny zavatra nisy tamin'ny 850. Inona ny zavatra nisy teo? Zavatra roa no niseho. Voalohany ilay fanenjehana be nataon'ilay mpitarika fivavahana katolika ho an'ireo zay tsy manaraka ny firainkevitra katolika zany satria manko zay tsy manaraka ny voalaza ny fiangonana tamin'izany dia tsy vitany hoe ay zay zany mba fomba fijeninareo nyity baibolinareo ty zay indray afo ndeha hivavaka ary zay tsy zany tamin'izany. Rehefa tsy manaraka nytiany fiangonana ampianarina ianao dia na ianao vovono na ianao dorana eny amin'ny poteau eny na ianao excommunicate tonga dia mitsokana tsisy mahita any ianao dia be dia be ny tantara zany. Za moa dia manosokevitra andreo zay mba tia fantatra ny détail an'ireny tantara reny amin'ilay boky ara-tantara antsoina hoe Hery Mifanandrana na hoe Tragédie des siècles na hoe Great Controversy. Io zany milaza tantara mihitsy tantaran'olona be dia be ry John Huss ry be dia be ao karazan'olona nahita faisana satria nahoana voahenjika ny fiangonana tamin'izany. Kanefa ilay mpitarika amin'ny fiangonana tamin'ny taona 1798 dia voasambotra ilay général frantsay antsoina hoe Berthier. Tsisy moa ilay papa io zany fa ilay papa Pius na amin'ny teny gasy hoe Pius Pio papa Pio ohatran'ny teny papa fahenina zany zay ny zavatra nisy. Zavatra nisy koa zay zany ny tany amin'ny fanenjehana. Rehefa nisambotra izy io dia nataony ahoana? Vonoiny sa nataony ahoana? Zay zany voasambotra izy io ary ny tantara moa no milaza fa rehefa voasambotra izy dia nampidirina amponja. Nampidirina amponja dia rehefa tany amponja tany izy dia tena nisipozipozy tany moa satria fantatrareo tsara fa rehefa ny antony hoe nahoana moa ny frantsay satria ny tantara ihany no milaza tamin'ny février 1798 zany dia tonga tao amin'ny Roma zany any Vatican zany ny révolutionnaire frantsay satria ny Frantsa zany ny tena rôle tamin'izany fotoana dia inga Louis Alexandre Berthier no nisambotra an'ilay mpitarika ny fivavahana katolika tamin'izany dia nampidiriny amponja. Fantatrareo tsara fa tamin'izany be dia be ny fampianarana tsara mpivavahana ka ireto frantsay reto tamin'izany tsy hoe pomba ny protestanta fa ny azy zany dia zao reto fivavahana kristiana reto ohatra mametsifetsy fotsiny satria inona tokoa moa fa tena ohatra tsy mitombina mihitsy hoe ianao ve milaza fa mpivavaka mamela heloka nefa ohatra alovola ianao vao mandray famela-keloka. Ianao zany milaza hoe io Andriamanitra io dia tena be fitiavana io kanefa anka dorany mijafajafa mihitsy na zaza mbola 5 taona azy mijafajafa mandritra mandrakizay eo anatin'ny afo be eo dia ho andry zareo frantsay zany satria raison zareo tamin'izany tsy mitombina zany tena fitaka be vava fotsiny ty resaka kristianisme ty ka iza ny tena sefony ty zareo ty ngaty sambory io tonga dia nampidirina amponja. Misy fatezerana zany hoe tena hoe manao fampianaran-diso zay fijeriny azy satria tsy mitombina ara-raisonnement izy. Zay zany nandraisan'ny mpitarika frantsay azy. Izy mpitarika frantsay tamin'izay? Napoléon moa no tena sefo tamin'izay Napoléon Bonaparte fa ilay ranga zay ilay général nandeha nisambotra an'ilay papa
dia tsy iza fa Inga Berthier. Dia indro zany zany rehetrarehetra zany zany efa voalaza hoe amin'ny fiafarany ilay 160 taona, zany hoe 1798, dia hitsahatra ilay fanenjehana lehibe. Ahoana moa nampitsahatra azy? Ilay lohany mihitsy no voadona. Zay manko ny voalaza amin'ny apokalypsy asa raha manana toko sy andininy zay ve tsika raha tsy manana antsika, fa voalaza amin'ny toko sy andininy ao amin'ny apokalypsy toko 7:10 raha tsy diso andininy 7 dia milaza hoe nisy aretina mafy nahazo an'ilay bibidia. Zany ny bibidia koa zany dia tsy inona tsy hoe zavatra mampatahotra fa kisary anoharana fotsiny araka ny vorazan'ny Daniela toko 7:7 hoe ny bibidia zany dia tsy inona akory fa fahefana. Nisy ratra nahazo an'ity mpitarika fahefana ty zany satria nahoana voasambotra ilay sefony dia nitsipozipozy ohatran'ireny saikamaty reny mihitsy ilay raha biby zany dia ohatran'ireny hoe biby saikamaty. Fa zao ny zavatra nafinaritra koa nefa na tsy kaiky moa zany niaraka tamin'io fotoana io inona zavatra miseho taty Etazonia, ilay olona le nikarakarain'Andriamanitra satria niezaka nanao ny marina, ilay vehivavy, ilay fiangonana, le nakany Eropa avaratra satria il se séparait zany de l'église de l'Angleterre, le nifindra nakany dia vita indray zay dia avy eo efa nisokatra ny le nouvelle terre hoe misy tany vaovao hony any hitandry zareo Magellan sy ry Christophe Colomb sy misy zany misy tany vaovao any ay ahoana any tsisy problème mihitsy any fa samy malalaka be. Dia nahazo tsindrimandry zany reto olona karakarain'Andriamanitra reto dia nifindra nakaty toerana Etazonia. Tamin'izany misy tsy mbola Etazonia araka ny fanazavanao raha za, fa dia hoe manao azy hoe aiza ny toerana ary nisan'ilay vondrona roa voalohany tonga taty zany dia ireo olona manaraka n'ilay fahazavana ilay tsilony fitondran'Andriamanitra. Dia tamin'ny taona 1799 tany zany zavatra vitsy niseho taty Etazonia. Voalohany efa nanomboka nanana ny fahaleovantenany izy araka ilay nianarantsika niaraka tamin'ny raza, efa nanana ny président izy John Adams, mino fa manana izay sary indray tsika, ary efa nanana ny lalam-panorenana izy nanomboka tamin'ny 1700 ary efa nanomboka nankatoavana tao amin'ireo kolonia rehetra izay nisy, zany hoe tamin'ireo état rehetra izay nisy ny antsoina hoe fahafahana ara-pivavahana sy ny fahafahana misafidy tsy ampifaneriterena, zany hoe fahafahana maneho ny safidy malalaka tsy misy faneriterena. Zany moa zany ny tena hoe araka ny tokony ho izy. Zany zavatra nirariny reto olona reto. Inona zany zavatra niseho tamin'ny fiafarana 160 taona dia tena araka ny zavatra voalazan'ny baiboly mihitsy hoe voasambotra ilay mpitarika ny mpanenjika ary nisandratra nivoaka avy eo anatin'ny fisitriana ireo olona izay te hijoro amin'ny fivavahana marina. Dia zany no antom-pisian'ny firenena Etazonia voalohany. Ary zay moa no voalazan'ny apokalypsy 3:11 hoe dia indro fa tafahorana soamatsara ilay fahefana hoe bibidia izay niakatra avy amin'ny tsy avy amin'ny rano tsy avy any amin'ny olona be dia be fa avy amin'ny tany. Zany hoe ilay tany izay nanampy amin'ilay fiangonana mba zany hoe ilay tany efitra, zany hoe ilay tany tsy misy olona nanampy an'ilay fiangonan'Andriamanitra mahatoky nandritra ny 160 taona, mbola tany efitra ihany no nipoirana sy nampisongadina an'ilay vahoakan'Andriamanitra. Zany ny zavatra no amarin'ny tantara any fiainan'ny Etazonia. Ka mety lasa ny eritreritranao ao anaty baiboly ve zany ny fiondranan'ireo puritain sy ny séparatiste avy any Eropa nakaty io apokalypsy toko 12 misy détail mihitsy aza hoe misy fotoana dia mandefa rano, mandefa olona zany ilay dragona anenjika, misy fotoana izy dia
de ny tandray nefa manokatra amin'ny vavany tena ohatran'ireny mijery horonan-tsara reny mihitsy a fa ny valiny de zao tena mivandravandra eo anatrehantsika ny fitantarana ny zavanisy ny fanontaniana apetraka zany a de zao inona no zavatra iafaran'ity fahefana ara-pivavana eto Etazonia ity satria raha ianareo manko zany mety ohatra anay ihany vao manomboka mijery an'le horonan-tsara de inona ny afaran'ity inona ny afaran'ity film ity de vao manomboka zany ny Etazonia any amin'ny fiaraha-mianatritsika de efa apetraka sady ny fanontaniana hoe raha ny joro tamin'ny fahefana ara-pivavahana tamin'ny andron'ny John Adams zany Etazonia move ijoro ho mpanona zany hoe manandratra avo de avo ny fahefana fivavahana i Etazonia tsara milaza fa amin'ny 2024 5 6 hatramin'izao fotoana tenenantsika zao mbola manana fahefana malalaka tsara eto Etazonia ny amin'ny fivavahana ianao te hivavaka amina vato boribory zonao no manao an'izany satria samy mivavaka amin'izay tiany atao manana fahafana malalaka ianao misy mivavaka saingy zao azonao atao koa zany ny mivavaka amin'ny ten'Andriamanitra marina na manotoina an'izy ianao na manotoina an'izy fa mandeha afaka mivavaka amin'ny sokatra tsara zay zany anisan'le hoe lalam-panorenan'ny Etazonia zao nefany tohizony famakianao ny Apocalypse 4:13 de ahita ianao fa manomboka isy ary le faneritereny ary raha za moa teo aloha de efa nanatsidika hoe anisan'ny volavolan-dalàna alefa amin'ny congrès amin'ny projet 2025 ny hoe esorina tany zany fahafana ara-pivavahana zany fa ny fanjakana mihitsy no iverina sahala nataon'le fiangonan'ny Angletera voalohany ametraka lalàna indray de anerin'ny olona amin'ny fomba fivavahana sy fitsaharana anankiray zay zany no jerentsika amin'ny fotoana manaraka mino zay fa alinanao zany satria izay no fitoyan'le horonan-tsara manaraka na aloha inona no section manaraka ndraiky zany amin'ity fanarana tantarany Etazonia ity namana raza tombotsoa atsika sy ireo namana mpiara-mandinika moa hoe eto mahita eto ambody vilany eto mihitsy ny fivoaran'ny toetra raha mahavarina mihitsy mahita ny fataiteran'ilay faminaniana ny zavatra misy eo amin'ny fiainana andavanandro fa ny atao zany de mamaky baiboly fotsiny de hoe inona indray zany zao manaraka ty manaraka de hoe ahoana ny fomba isehon'io zay zany tena mahavarina hoe hitanao mihitsy hoe ty ndray zany zao point iseho manaraka efa raha malala zany zao fa hisy fotoana hisy fanerena ara-pivavahana eto Etazonia eny fa na de zany aza no indraindraina tamin'ny voalohany hoe tsy manao an'izany zay ny antom-pisian'ny Etazonia kanefa raha tohizatsika fa de zay zatra iseho fa ny mahafinaritra fotsiny de hoe ary ahoana ny fomba hatanterahany zany le point hafarana zany efa fantatra satria mandinika faminaniana isika fa ny fomba hatanterahany ny tena eo zany hoe hay anao an'izao anie nanao an'izao eny ka manasa atsika mijere tantara mijere vaovao ka nijerenao de tsy hoe le zavatra mampatahotra sy ny hoe ohatrinona ny vidin'ny petrola sy ny ana fa hoe ahoana ny fomba isehon'ilay faminaniana mba ahafahako miomana sy manomana ny hafa mba hiaradia ho any amin'ny fiainana mandrakizay inonay fa nampy antsika rehetra ny fiarahana mianatra tamin'ity fotoana anio ty raha fitiana zany de zao voalaza miariary ao amin'ny soratra masina fa Andriamanitra dia hanana vahoaka izay mahatoky nandritra ny vanim-potoana amin'ny famaizinana niafina tany an-tendrombohitra karakarain'Andriamanitra izy ireo ninjehana nefa izy ireo zareo de nijoro mahatoky ary hitantsika zany fa rehefa tsy reo valdensiana zany na huguenots de mety zareo puritain sy separatiste de maro e hitantsika zany fa be de be ny karazan'olona misy olona mahatoky any amin'ny fiangonana sy ny atokom-ponoana tsirairay avy ary hitan'Andriamanitra izy reny ny anjarany raha ianao zany reny olona reny de zao enoy ny feon'Andriamanitra de arao le fahazavany fa ny olona tena manaraka ny mazava de tsy ho tonga any amin'ny maizina na oviana dia tonga teto Etazonia ireo olona nanaraka ny fahazavana reo de nalalaka de ny tombo ny roborobo tsy ny fivavahany ihany ny roborobo fa ny toe-kareny ihany koa aza de ny roborobo
dia voalaza fa isy fotoana mampalahelo anefa fa iverina iverina amin'ilay fanenjehana taloha ka ilay noenjehana tamin'izany indray no lasa manana ny toetra ny mpanenjika tioariana dia zay no marana ny tantarany tamin'ity samy mahatoky hatramin'ny farany tohizo ny fandininana ny tenin'Andriamanitra fa zay le tena tsilo manazava dia raha misy fantaniana aza misalasala mametraka an'izany eo amin'ny commentaire na resaka amin'ny WhatsApp mino fa atao amin'ny Hopfay misy sehatra maro ahafahana manao an'izany sa ahoana namanara zay koa ngamba no mamaraparana ny fotoanantsika zany tokoa misaotranao tiana nanome an'izay fanazavana ara-baiboly zay zava-dehibe zay ary hitantsika fa mifanindran-dalana ny tantara sy ny izay voalazan'ny baiboly azotsika porofony zany ary firy amin'ireo faminaina ara-baiboly nefa tanteraka ataoko fa tanteraka daholo ny akamarony ary mbola eo andalam-pahatanterahana fantaina voalazanao tao dia hoe inona ny toy ny tantara eo andrindritsika zao resaka fahalalana ara-pivavahantsika ataoko fa zay ngamba no anisan'ny aderitsika indray manaraka dinihana hoe aizan'ny voaka toetra raka dia makasitraka makatelonantsika mametraka mandram-peona indray zany veloma tiana veloma daholo ary veloma tompo veloma raza mandram-peona Silumani luau anat famaizinana maneh mazava iremia fina kami tunja fahmarinana irevau sesehenze misehu esisieru Ny Bible no fanilo mampitunzan fo efa voambarize misehu suizava misety antan adimaru sesehen fahurian si tuman suafate olay fanilude ni tenin anjamanich mananjats fanantenanan at fumba haharich hoppe fai radio nuhenu iksizaraik satski mire sakila isil fandaharana lalaik silo ande siluvi hazavau nidianai ni baibulai fanil numpitari kanai silo hazavau reu famaizina na mise katari humba halala ni vahuaksi hitureo silo silo hazavan simba mat mamba hezani fusi manavau nyawanat silo silo misau chatsan manazau fatsitin soni zaulai aizimpi